Saturate me in your anointing, my Jesus. Saturate me in your presence. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Tonga eto ny tenako hitondram-bavaka ho an'ny ankohonana. Hitondram-bavaka ho an'ny tokatrano. Satria fantatritsika tsara fa amin'izao vaninandro izay iainantsika izao dia maro ny tokatrano rava, maro ny tokatrano mikorotana. Satria efa araka ny teniko teo aloha dia amin'ny vaninandro tena sarotsitsika amin'izao andro iainantsika izao, ary dia tena mandrofo tsy mihitsy Satana dia mitady izay andravana sy androdanana ny tokatrano, mitady hirika amin'ny tena tokatranon'olona maro. Amin'ity andro androany ity dia ampanetretena no hitondrako vavaka, hitondram-bavaka ho an'izany tokatrano efa rava izany. Ary hitondram-bavaka ihany koa ny tokatrano izay efa naorin'i Jesosy haharitra hatramin'ny farany. Ary mitondram-bavaka ihany koa ny tanora lahy sy vavy izay hanomana hiditra amin'izany hoe tokatrano izany. Aoka Jesosy mihitsy no hiditra tsehitra amin'ny tokatrano tsirairay avy, na ny tokatrano efa naharitra, na ny tokatrano mbola eo andala mpiomanana hidirana amin'izany ny tokatrano izany dia Jesosy eny hiditra tsehatra amin'ny tokatrano tsirairay avy. Ka raha maheno izao audio izao ianao dia manasanao amin'ny anaran'i Jesosy mety eny tokatrano ianao na iza toerana misy ianao dia aoka hiaraka hivavaka amiko ianao fa mila vavaka ny tokatrano maro. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe na iza engona ny roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ka raha mino ianao dia eo hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Mialohan'izany vavaka izany dia misy tenin'Andriamanitra izay hovakiana amintsika tsirairay avy. Josoa 4:20 dia ny 4:20 ka hatramin'ny 5:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny mahatahorany Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana. Ary ario ny Andriamanitra izay notompoy ny razanareo tany an-dafiny ony sy tany Ezipta ka manompoa an Jehova. Amen. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehova dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo, na ny Andriamanitra izay notompoy ny razanareo tany an-dafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia nompo an Jehova izahay. Io tapany farany io no sontomina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izao sy ny ankohonako kosa dia nompo an Jehova izahay. Halleluja. Eny ary miaraka hivavaka tsika dia alao mihitsy ny fanatrehan'ny Tompo ny fanahy masina mihitsy no hanatrika ary Jesosy eny ihainy ny vavaka izay ataontsika. Jesosy Tompo tsara indrindra dia mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Raha mbola nomenao izao ora sy fotoana izao indray Jesosy nomenao fahafahana indray izay tsirairay avy. Tonga eto amin'ity toerana ity saotra sy anandratra ny anaranao masina izay be voninahitra. Jesosy malalo, izaho dia tsinitsinina ihany
mendrika ny anonona ny anaranao a tompo, mamindrafo amiko, mamela ny helika anao, mitondra fifonana ihany koa ho an'ny tokatrano tsirairay avy izay maheno izao audio, izay maheno izao vavaka izao, mamindrafo amin'ny tsirairay avy ianao. Eny Jesosy, ianao nefa milaza manao hoe mifampifafa mba ho sitrana ianareo, ary ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jesosy, matoky ny teny fikasanao izahay. Sampanay tokoa Jesosy fa ao anatin'ny tena hoe vaninandro sarotra. Maro tokoa ny zavatra mifamaofao any amin'ny tokatrano maro samihafa any. Amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy dia mitondram-bavaka. Mitondram-bavaka manokana ny tokatrano izay efa rava. Jesosy, ianao ny nohiditra tseritra indray haneho ny voninahitra ao any amin'izany tokatrano izany, ka na efa amatona ny nisarahany izany tokatrano izany, na vao amam-bolana na vao herinandro no rava izany tokatrano izany, dia ianao indray no hanangana izay efa rava, hampiverina indray ny tokatrano tsirairay avy, hiditra tsehatra manokana ianao Jesosy. Mino fa mbola tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay ny herinao, ary tsisy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Rehefa ianao ny asa Jesosy, iza moa ny asakana, tahaka ilay fijoroana vavolombelona izay nataon'ny ranadahy anankiray, izay efa rava tao anatin'ny 12 taona ny tokatranony, fa rehefa ianao niditra tsehatra dia niverina indray izany tokatrano izany, ka niaina ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka ny ankohonana iray. Misaotra betsaka Jesosy, ary mino afa raha mbola misy ihany koa tokatrano rava dia izay nataonao tamin'ny hafa mbola afaka ataonao amin'izany tokatrano rava izany. Mino a Jesosy, fa ianao nefa milaza manao hoe izay rehetra mandondona no voaina, izay mangataka no mena, izay miantso no henoina, ny tananao tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofinao tsy lalidalovana fa mahare, ka matoky ny teny fikasanao fa hamerina ny efa rava, hamerina ny tokatrano rehetra izay efa nirodana sy ny rava ianao. Jesosy, amin'izao ora sy fotoana izao ihany koa misy ny mbola ao anatin'ny fifankatiavana, mbola tokatrano feno fahasambarana sy filaminana, hitohy hatrany Jesosy, hitohy hatrany izany tokatrano izany, hisy ny filaminana mandra-pisehonao eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Misy ihany koa Jesosy tanora izay manomana izany tokatrano izany, eto dia efa mangataka ny famindram-ponao, ianao sahady indray no hiditra tsehatra sy handray an-tanana ny tokatrano izay omaniny tsirairay avy Jesosy. Jereo ny tanora lahy sy vavy omeo fahendrena manokana raha hiditra amin'izany tokatrano izany, ka ianao ny ampaharitra izany, ianao ny karakara izany, ianao ny hiditra tsehatra amin'ny lafiny rehetra izay mety ilainy izy ireo amin'izany hoe hidirana amin'izany tokatrano izany Jesosy malalo. Tompo, matoky ianao hatramin'ny farany, matoky ianao a Jesosy, fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao, miheno ny fitarainana tsirairay avy ianao, ka eto a Jesosy, dia velom-pisaorana anao satria tsampako fa mamindra fo ianao, mamela helika ianao Jesosy. Matoky ianao fanay masina fa manatrika ianao Jesosy, ary mahita ny any amin'ny tokatrano rehetra any. Matoky ny zava-mahagaga izay efa nataonao Andriamanitra satria tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay ny herinao, ka dia makasitraka indrindra dada malalo, makasitraka Tompo, sary ianao. Haleluia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nanaovako sy anandratako izany vavaka izany. Amen. Dia izay no vavaka izay netiko ho an'ny tokatrano, satria araka ny voalazako teo aloha dia maro ny tokatrano efa rava. Ka misaotra ny tompontsika
fa Andriamanitra dia mihay mivavaka. Amen. Ny izahay ato amin'ny gropy izay misy anay moa zany dia eo amin'ny gropy fiomanana ho any An-danitra. Ka raha mahaliana anao dia misy fianarana tenin'Andriamanitra isan'andro isakariva, izany hoe fianarana baiboly ao amin'ny gropy jastalika manomboka amin'ny 4 sasany. Ary misy ihany koa gropy WhatsApp izay misy fitaom-pivavahana isan'andro mitovy amin'ny ny any amin'ny trano mpiangonana ihany fa mandeha par alphabetique, izany hoe manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady. Ka raha mahaliana anao zany dia afaka manoratra eto ambanin'ity fizarana ity ianao dia afaka mifampiresaka itsika raha ampidirina amin'izany gropy izany ianao, satria itsika rehetra dia miomana ho any An-danitra. Ho avy tsy ho ela Jesosy, tianao Jesosy. Azavarim-bariana intsony, atolory an' Jesosy ny fiainanao, atolory an' Jesosy ny tokatranao, anjakazakahan' Jesosy tanteraka. Amen. Mila miomana mandrakarivintsika amin'izao fiandrasana ny fiavian' Jesosy zao. Dia mankasitraka anao izay nafoy fotoana ny haino dia hitahinao mandrakarivany Jesosy Kristy. Amen. Dia mirary soatsika dia tahin'ny tompo manokana ianao dia ho aminao ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy dia mandra-peona indray. Dia mirary soa tahin'ny tompo daholo.